Manodidina izay lalaon'ny CJSO izay dia maneho ny heviny ary mamitona ny zava-nisy nandritra izay lanona mpanokafana omaly sy ny fananana androany ny ministra tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanjahantena eto amintsika Andiomatoa Andriambosarosoa Jean Anisy. Bon, raha ny vaovao azo ny tatitra azo tonga dia mila taratsika moa zany izay miezaka manaraka akaiky tokoa ny vokatra azon'ireo atleta malagasy dia tsara amin'ny ankapobeny satria na eo amin'ny taranja football na eo amin'ny taranja tennis de table izay nanomboka androany taranja handball moa dia mbola eo-periny amin'izao fotoana izao ny atletantsika ny mpilalao-tsika izay mifaninana amin'izy ireo ao ireny. Tena ila fa atrobaka fandresena ary hatreto izany dia azo lazaina fa tsara ny vokatra. Hatramin'izao aloha zany dia sahako no milaza fa misaotra araka ny tompony na dia misy ary zavatra madinidinika izay azo lazaina fa tsy dia ataontsika hoe sakana amin'ny fisotran'ireo fikarakarana amin'ny ankapobeny. Eto moa zany dia marihiko fa ny antony nanamorana azy dia mba ho fanomezana fahafapo voalohany indrindra ireo ataontsika hoe mpakafy ny taranja atletisme fantatritsika tsara fa raha miresaka fanatanjahantena dia taranja fototra ny atletisme amin'ny fanatanjahantena ka ny hevitra izahay fa tokony iroso amin'ny fampitana mivantana an'ireo fifaninana rehetra amin'ity taranja ity noho izay antony izay dia tsy mbola misy zavatra kely tsy timombona zany eo amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny telma sy ny ministera indrindra fa ny ato amin'ny coach mba ametrahana an'ilay fibre optique ahafahana mampita mivantana ireo taranja atletisme dia izay no nahatonga anay nandray fanapaka-hevitra aloha hevitra kely mba hanomezana fotoana ny zareo amin'ny telma ahafahany mamita an'izay asa fametrahana fibre optique ahafahana mampita mivantana izay. Misy pisipitsy ny zavatra madinidinika ihany koa satria nisy ireo tompony andraikitra ireo atleta avy any amin'ny nosy rahavavy dia nakatika ihany koa misy antony kely tsy ara-teknika mety ara-pahasalamana ho an'ireo ataontsika hoe ireo atleta zareo dia izay no nahatonga anay nandray fanapaka-hevitra zao.